Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soc à vitres, très sincèrement. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny soka vitre. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny magasin Saint-Georges Vista Tsara Lalana. Magasin Saint-Georges Vista Tsara Lalana, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Toy ny etsika ataon'ny mpanao gazety manoloana ny fandaniana ireo solombavamboaka ilay lalàna amin'ny feny serasera. Rampitso no hanao diabe milamina miainga eny Akorondrano. Diabe izay andevenana ny fahalalana amin'ny teny. Ho lasan'ny vahiny ny tanintsika eto Madagasikara raha mitoy ny fanomezana lalana antsokosoko ahafahana mitrandraka hoy ny fiarahamonim-pirenena sy ny komity mpamolavola ny kôdy minier. Raha ny fanadihadiana natao, 450,000 ny olona nanaovana fanadihadiana no naneho fa tsy nisy ny fihatsarany ny fiainany tato anatin'ny roa taona. Tsy mandray andraikitra ny fitondram-panjakana manoloana ny fitondogana ny fari-pianan'ny malagasy amin'izao fotoana izao. Ratsy ny vokam-panadinana CEPE tamin'ity taona ity raha mitahy tamin'ny taondasa. Nizotra am-pilaminana amin'ny ankapobeny ny andro voalohany tamin'ny fanadinana brevet d'études professionnelles na ny BEP androany. Any ivelany Portugal ny tompondakan'ny euro 9.4. Ny loko mainty sy mena ny Tour Eiffel nanome voninahitra ny mpandresy. Ny andidin'ireo arahanao afaka fotoana fohy. Tirelirany Kantia Plus ny talata maheriny 292 millions FMG. PMU izy amin'ny lalao ihany no mahazo. À l'égard des produits haut de gamme à l'esthétique soignée, Baolay exploite les meilleures technologies hautement novatrices. Le subwoofer JYO vous offrira une qualité sonore exceptionnelle. Son design épuré, sa forme compacte et son élégance s'invitent en toute harmonie dans votre salon pour profiter du meilleur acoustique. JYO, représentant exclusif, Baolay. Baolay, toujours meilleur. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres. Soc à vitres, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous propose un large choix pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Elle fabrique sur mesure toutes vos menuiseries alu à prix d'usine. Alors qu'attendez-vous? Venez nous voir à Ndouta Pénoc ou sur notre site internet. Soc à vitres, très sincèrement à votre service. Tsara kosa izy zany. Ino io loko io azafady? Primokat io ramsa. Aiza no aza ahitana an'io? Ahitana azy daholo ny quincaillerie rehetra izay mahazatra anao. Sura mihitsy amin'ilay lavako azy. Merci e. Ono misy an'le primokat ato aminareo? Ie, misy ka. Fa amin'ilay inona ny tendra misy? Za manko mila mandoko vavahady ary mila maromaro mihitsy. Misy sady misy amin'ilay eto amin'ny vitsara io. Sady mora le izy. Miss peinture à locaux les Primokat hein. Exigez la gamme de peinture Primokat chez votre revendeur habituel. Primokat, une valeur sûre pour toutes les surfaces.
Votre moteur s'abîme trop vite? Changez de marque d'huile. Boss Lubricant, fabriqué à base d'un composé de dernière technologie sans cesse amélioré, qui protège votre moteur en l'aidant à résister efficacement à la pression et au frottement. Boss Lubricant, pour un moteur toujours plus résistant. Sainto, boisson officielle de la 42e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Antananarive 2016. Sainto, Loarano face à la maco. Buvez de l'eau, buvez bio, buvez Sainto. Sainto, boisson officielle de la 42e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Antananarive 2016. Tirelirany Kanty plus ny talata mahery ny 292 millions FMG. PMU izy amin'ny lalao ihany no mahazo. Miaraba tompoko tonga soa atao anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao. Miaraba ihany koa ny mpanaraka ny Cool TV any amin'ny faritra rehetra sy amin'ny alalan'ny internet. Isataratsika ny fampahalalam-baovao rehetrany ny hetsika izay ataon'ny mpanao gazety hitohy manoloana ny fandanian'ny ireo solombavam-bahoaka ilay lalàna mifeny serasera rahampitso no anatanterahana Diabe Milamina izay miainga eny Korondrano ary azo ny tsangambaton'ny fahalalana maneho hevitra eny Analakely. Diabe izay andevenana ny fahalalana maneho hevitra fanadihadiana izy io Rakotondrina. Mitoy ny hetsika ataon'ny eo anivony miara-manonja ho amin'ny fitakinan'ny fahalalahana amin'ny teny sy maneho hevitra izay tarihin'ny mpanao gazety amin'izao fotoana izao. Ny fanome fotoana teo amin'ny onjam-peo miara-manonja ireo mpanao gazety Androany Tolakandro nanazava ny toy ny hetsika rahampitso. Diabe Ampilaminana io no tanterahina mianga eny Korondrano miazo ny tsangambato eny Analakely. Rousseau Loulou zany ny toerana lovantsika ny départ amin'ny rahampitso dia itsy manakaiky ny lanamby zany hoe miazo an'iny PP tsy Korondrano iny dia any Lolo antsika no mifankahita sy mifanao fotoana dia eo zany miara-miaina eo amin'ny rahampitso André Garçon. Eo amin'ny lalambe amin'ny PP zany fotoanatsika le amin'ny folo fa tsy aty akory aty amin'ny hoe kianjatafa akory fa narosana aloha eny ho fandaminana sy ho fiarovana trano an'izay hoe filaminana eo amin'izay Diabe ataotsika rehetra izay rahampitso ary zay mbola any tanana tokoa antsika vahoaka malagasy rehetra tsy ho an'ny mpanao gazety ihany io hoe tolona ho atao io Diabe ho atao io ao amin'izay fahafahana izay fa tsika olo-pirenena satria ilay zo fototra itsika mihitsy maneho hevitra no potehina. Isy ihany koa ny fanohanan'ireo olon-tsotra sy ny fikambanana maro samihafa amin'izao hetsika izao. Ankoatra ireo olo-pirenena avy eto an-drenivohitra izay hanohana ny hetsika, isy ihany koa ireo avy any amin'ny faritra. Izahay avy any amin'ny faritra aloha voalohany indrindra tonga eto an-drenivohitra hatramin'ny efa roa herinandro zay na herinandro mahery manaraka akaiky an'izao tolona izay tsy any mpanao gazety irery fa an'ny olo-pirenena ihany koa satria rahantsika malala fa misy ny fandaniana nataon'ny solombavam-bahoaka izy iny moa zany izay atao hoe karazana amboletra ihany nanaovana an'izay ka dia ho antsika olo-pirenena moa zany eo ny mpiamtsihatra rehetra anatin'ny reny tambajotra Facebook ireny efa nampitaina ihany ny afatra hoe rahampitso tokoa dia hiara entana ny olo-pirenena ny fiarahamonimpirenena ny mpanao gazety ho amin'izay rahampitso izay. Ka atsika obi raha puisa impiry atsika rehefa mifanena eny hoe nandeha reny tondresaka sisy reny tsara be vaombe fa ahoana inona ny atao e ka zao raha puisa tonga ra le fotoana tahiritsika izy io
raha azonareo atao tsara mihitsy miainga amin'ny 5 maraina amin'le borosy miainga maraina be iny apitso amin'ny eniny efa tafainga dia mivantany anareo aty akoron-drano amin'ny folo ny fotoana aty etsika ny olo-pirenena io tsika ho bira zany tsara mba nandeha tamina resaka io karamaina rabola fa nitsika ny nahipotsika ka itsika ao bira manasa antsika mpitiavana miakara fa raha miainga borosy maraina iny nareo mbola mahatratra tsara an'le fotoana raha pitso amin'ny folo dia be makeny sorano. Araka ny fanentanana hatrany ny mpanao gazety no manamanjo androany saingy fahoriana iarahan'ny vahoaka malagasy manana ity resaka lalàna momba ny serasera ity. Nisy araka izany ny fanomezana toromarika manoloana io hetsika ho atao rahampitso io. Hoateritsika ny toerana misy ny maty zany ny razana rehefa ohatra zany fa dia tongotsika rahampitso tonga amin'izay dia ho anareo izay miompahoriana aminay miombona alahelo aminay dia tia moa zany indraindray hafahafa ihany satria ny fahafatesana tsy misy hoe manasa anareo zay mba handeviny fa adidy zany io ny adidy tsy an'olon-dratsy io adidy tsy an'olon-dratsy io ho anareo zay mahafantatra ny rafahafahana ho anareo zay mahafantatra ny fahalalana rehetrarehetra any dia mampandray anareo zay fa novonoan'ny fitondram-panjakana izy io tamin'ny alakamisy alina ka raha toka fantatrareo izy tapaka sy namana mpiara-miserasera aminy dia ity ny fampandrenesana ary ialana tsiny ho an'ireo zay tsy satrantso satria be loatra koa ny rano zay tsy hitatsony fa dia eto zany misolo ny fampandrenesana atsika raha pitso natao ny fandevenana satria ny faty tsy fitahiry hatrano sika kosa nefa kristianina manateny tsika efa mbola misy ny fitsanganana amin'ny maty ary sika dia miandrandra zany mandrakariva ary zay mihitsy ny antony nanaovantsika n'izao zavatra hoe miandrandra tsika ny itsanganana zany fahafahana zany amin'ny maty ary angatantsika ao anatin'ny fotoana fo mihitsy ny itsanganany amin'ny maty mba hiverina indray zany fahafahana sy fahalalana izany. Rehefa tsy niaino ny mpanao gazety ny mpitondra fanjakana sy ny solombavamboaka tamin'ny fangatahana anemitra ny fandaninana sy ny fandiniana ity lalàna ity dia izao alevina izao ny nofo mangatsiaka andra fahafahana sy raha fahalalahana amin'ny teny rehefa maty novonoa ny solombavamboaka misy 20. Tsy hitsahatra kosa ny hetsika raha tsy mitsangako velona izy. Manoloana ny fandanian'ireo solombavambahoaka ny lalàna feny serasera izay hatrany sy ao anatin'ny fahatongavan'ireo parlemanta avy amin'ny firenena mampiasa sy miteny teny frantsay amin'izao fotoan'izao nanatitra taratasy misokatra ho an'izy ireo ny teo anivon'ny hetsika ho an'ny fahalalana amin'ny teny tsy maneho hevitra ny GP mary ny olavitry ny mpanao gazety ezo rakotondrina hatrany. Antso amin'ny fandraisana andraikitr'ireo parlemantera francophone manoloana ny nataon'ny fahefana mpanantanteraka sy ny fahefana mpanao lalàna eto Madagasikara. Io ny tena votoatin'ity antso nataon'ny hetsika ho amin'ny fahalalahana amin'ny teny sy maneho hevitra ny GPIM ary ny olavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara ity. Antsony mba andraisan'izy ireo fanapahan-kevitra amin'izao fivoriana faharoa amby efapolo ny parlemantera francophone izao. Araka ity taratasy misokatra ity, andro maloka ho an'ny demokrasia ny zava-misy ankehitriny ho an'ny Madagasikara na dia mandray izao fionana izao azy izy. Ny antony, nandalo lalàna momba ny serasera izay efa nanaovana fitarainana sy amon'ny fahafahana sy fahalalana amin'ny teny ireo solombavamboaka sy olona eto Madagasikara. Mbola miziriziry amin'ny heviny ihany ny solombavamboaka sy ny mpitondra fanjakana na dia efa nisy aza ny hetsika nataon'ny mpanao gazety anemorana izany. Efa nisy ihany koa ny fanambarana nataon'ny fikambanana iraisam-pirenena maro toy ny Reporters sans frontières sy ny Union des Presse francophone. Ary ny fifanarahana izay niarahana anao soni tamin'ny firenena mikambana momba ity lalàna amin'ny feny serasera ity. Na nisy aza nefa ireo antso sy hetsika maro samihafa natao ireo nolanina ihany ity lalàna ity. Lalàna izay fiainy teritery sy mamono mivantana ny 170 amin'ny fanambarana ho an'ny zon'olombelona ary ny fiemorana ho amin'ny demokrasia. Fa isan'ny anoana ny hetsiky ny mpanao gazety ihany koa ny eo anivon'ny afo sindikaly izay ivondrona ny hetsika sindika efa nanao fitakina ihany koa teny aloha anoana ny hetsiky ny mpanao gazety izy ireo rano fanazavana ho toy ireo fitakina izay efa natao hatramin'izay fanazavana vetrany. Ka ankehitriny izay dia miantso ny namana rehetrarehetra itsika mpitaritolona rehetrarehetra société civile ny sindika namana maro itsika mpiasa malagasy rehetrarehetra mba hifanometanana amin'izao tolona iombonana ho an'ny asa fanaovan-gazety izao satria izao ny fisian'ny amboletra tamin'ny fanapahana natao
ndraroto amin'ny anteny miram-pirenena dia raisinay fa ho tena fitondrana jadona sy atao hoe tena fitondrana tsy refesy madidy atao eto amin'ny firenena ka izay avo syndikaly dia mijoro hatramin'ny farany amin'izao tolona atao ny asa fanaovan-gazety zao. Ny asa fanaovan-gazety dia raisinay fa tena fitaizana ny vahoaka malagasy mihitsy satria ny vaovao dia tena ilaina ho amin'ny fampandrosoana ny firenena sy amin'ny fampivoarana ny mahaolona. Izany rehetra zany no maharesy lahatra anay avo syndikaly. Fararany ny fitakiana toy izay nitranga tamin'ny sabotsy lasa teo raha nambarany mpahalalana sady mpandrinika ara-politika ihany koa mahatsiaro marary ny vahoaka matoa manao fitakiana efa ela no nanomanana ny hetsika raha nambarany filohany AKFM. Fanadihadiny Mikaela Ramarla. Feno kapoaka ho an'ny vahoaka malagasy hoe ny filohan'ny AKFM. Efa ela no nanaovana fitarainana amin'ny tsirariny sy ny fampiara-pahefana eto amin'ny firenena saingy tsy nisy ny aino hatramin'izay. Efa ela ihany koa no nanomanana ny hetsika mitsangana ary malagasy hoy izy saingy ny fanindry tamin'ny hetsiky ny mpanao gazety anoherana amin'ny fanaovana amboletra ny fandaniana ny lalàna feno serasera zany. Ity hetsika ity dia efa volana maromaro no nanomanana an'izy io. Marina fa tsy natao ampabe-maso satria no ny antony samihafa efa nisy fivoriana maro natao tany atao azafady tany ambadika tany ary efa nisy mihitsy raha paikandro natao ary tonga tamin'ny sabotsiny mihitsy le paikandro. Teo anelanelan'izay nefa nisy le hetsiky mpanao gazety noho ny nataon'ny fitondrana dia azo lazaina hoe mifanindry ihany zany le izy fa tsy noho ny le hetsiky mpanao gazety na izany na tsy zany. Le hetsiky mpanao gazety nge ny mpanao gazety fotsiny no mitarika azy fa mahakasika ny rehetrarehetra ny fahafahana maneho hevitra zany. Tsy afaka ny andefitra ny tsirariny sy ny fanamparam-pahefana misy izy ireo ka antony iray goavana nanaovana ny hetsika. Rariny ny fanehoana nataon'ireo antoko sy vondrona politika raha nambarany Razafindratovo Ily Mpahalalana. Tsy tokony tamin'ny taona 2024 kosa no iverina fa tokony fitakiana tsy misy ain'olona avoy. Renindrehetra reny nefa amiko lazaiko za moa nantenareo matetika hoe tsara ve fanonganam-panjakana zao fotoana sa tsy. Hoy za hoe tsy misy maharatsy an'izany nefa tsy tsara koa le zavatra ray satria misy raha latsaka foana le izy. Ka raha ohatra zavatra tsisy raha latsaka sady zavatra natao tsy iverenina le mpitondra amin'izao fotoana zao fahefana intsony satria ireo tena fosotra mihitsy le mpitondra amin'izao fotoana zao dia ekeko fa tokony atao. Dia sorona koa zany tompon'andraikitra amin'ny ACC olona vitsivitsy satria tsy izy rehetrarehetra koa ny ratsy sy ny ao amin'ny CENI satria ireo koa dia misy raitsy kombakomba aminy. Ka amiko zany dia ekeko le hetsika ataon'ireo olona reo hoe andao hiara-mitsangana, andao ry malagasy tsika hihetsika fa tsy hipetraka amin'izao fotsiny. Nefa mbola avetika ihany fa hoe mila le refonto azy zavatra zay. Ka zay refonto zay satria raha ohatra avela amin'izao fotsiny izy ka mbola hiverina indray olona reo amin'ny 2018 na amin'izay fotoana hoe anaovana fifidiana manaraka dia hoe tsisy antony anaovana an'izy satria manome fotoana bebe koa ry zareo hoe hipetrahany eo amin'ilay toerana. Ny fanaparam-pahefana, ny fanaovana amboletra ny harem-pirenena sy ny fananam-panjakana, ny tsify sy ny mangarahara amin'ny fitantanam-panjakana ary indrindra ny tsy fenoan'ny fitarainan'ny vahoaka no antony hetsika fitondrana ny firenena toy izao no efa nampiangona ny akamaroan'ny mpitondra hatr'izay. Efa maro ny fitarainan'ny vahoaka saingy ny ahiny sy ny korotana no tsy nanaovana fitarainana amin'ny alalan'ny hetsika. Lafim-baovao hafa kosa indray ho lasan'ny vahiny tantsika eto Madagasikara raha mitohy ny fanomezana alalana antsokosoko ahafahana mitrandraka hoy ny teo anivon'ny fiarahamonim-pirenena sy ny komity mpamolavola ny code minier. Araka izany dia mangataka ny fandiniana akaiky io code minier io izy ireo mialoha ny andaniana izany. Kaiton Andriatsilavo. Napiaka-peo ny eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena sy ny komity mpamolavola ny lalàna amin'ny feny fitrandrahana harena manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ilaina ny manavao ny lalàna amin'ny feny fitrandrahana harena kibon'ny tany sy ny lalàna amin'ny feny fitrandrahana solika. Antony, ny lalàna hatramin'ny fahagolan-tany no ampiasaintsika eto Madagasikara. Raha ny zava-misy anefa mila fandiniana lalina io fanavaozana io. Ny mpitondra sy ny mpiara-miasa aminy ihany no mahazo tombony ary manjaka ny kolikoly avo lenta. Ankoatr'izay, velara-tany maromaro no efa lasan'ny vahiny amin'ny fahazoana lalana vokatry ny tsolotra. Ny kilomètre carré c'est 0,39 kilomètre carré ny carré anankiray fa atao hectare le izy. Ny carré anankiray 39,06 hectare. Hitantsika zany fa somary lehibe ny carré anankiray. Imaginenareo
7324 ny permis officiel, 712 807 ny permis officiel tamin'ny 23 avril 2015, manome zay à peu près 28 millions d'hectares. D'accord tika? Ny faux permis officiel le faux permis reo 5987 faux permis, 3 859 834 carrés total, ari 151 millions d'hectares en faux permis en termes de superficie. Rang vrai permis 28 millions d'hectares de superficie, faux permis 151 millions d'hectares. Ahoana mbola mezana permis ankehitriny, tokony miankina famezana permis, tsy mitovy mihitsy ny position société civile sy ny orinasa. Miankina famezana permis mandrapavita ny code minier vaovao, fa amin'izao fotoana izao fandraisam-bola ny fizarana permis, misy corruption. manoloana izany rehetra izany, samy mandeha samy mitady ny tompona andraikitra eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Voalaza ihany koa fa misy vola amina miliara maro ahody ny tompona andraikitra ao amin'ny Kroma amin'izao fotoana izao, saingy tsy mbola nisy ny fanadihadiana. Lalàna rehetra eto amintsika koa zany misy mifanohatra, olana io. Ohatra tsy gouvernementaraina izy fa samy mandeha samy mitady. Lalàna voavoaka tamin'ny 2014 zany resahako zany. Les sociétés nationales mines misy problème. Voalohany aloha, ny tompona andraikitra ao amin'ny Kroma amin'izao fotoana tokony tsy mahazo miditra ao amin'ny société nationale mine satria mamaky trano amin'izao fotoana izao PCA. Misy fanotokondinana vola ao anatin'ny Kroma Androany. Zay manko le mampigadra amin'izao fotoana. Ka le izy tsotra. Kroma manana traikefa. Kroma zany tokony hivadika société nationale, fa raha tompona andraikitra reo miala. Mangalatra reo amin'izao fotoana. Ary tsy vola kely des dizaines de millions de dollars very ao amin'ny Kroma. Fantatry ny bailleur ane zany fa mody mangina koa ny bailleur e. PCA no anarana amin'izany. Teboka maro no tsy maintsy hovaina amin'ny code minier, melohany tokony andaniana azy hoy ny fiarahamonim-pirenena. Vola be no mihodina ao anatin'izany ary ankina ny hoavin'ny firenena sy ny taranaka any aoriana ka tsy tokony olaniana kamehana toy ny mahazatra. Ny problème nge mahatonga ny iatsiavanana ane satria ohatrany tsy misy transparence ny fandehanan-javatra, any ka fampiahiahy foana satria misy mieritreretra foana fa misy mahazo pot de vin foana zany any ambadika any. Fantatsika tsara fa zany code minier zany vola be no ambadika zany zavatra zany. Misy ny any velany mana tombontsoa tsy tavelively amin'izany. Ny eto amintsika koa zany olona mikarakarahan'izany koa mety misy tombontsoa koa no mety ho azon'izay mahatonga hoe mba tsy isiny ny iatsiavanana dia mba tokony approche consensuelle. Ny olona rehetra voakasika zany tokony mifanatona daholo satria misy miahiahy foana ho afa dia hoe matoza zao fandehany zany dia nisy nahazo vola tany ambadika tany zany. Puis indrindraindrindra araka ny voalaza teo zany io raha fa lasa io fananana io tsy miverina tsony io. Io zavatra ressource non renouvelable io. Ka noho zany tokony atao ny fomba hoe mba ho tena be indrindra ny vola bita amin'ny fanjakana sy amin'ny collectivité décentralisée. Fa raha fa lasa any dia fa lasa any io. Nandritra ny fotoana nampiatonana ny famoahana ny fahazon-dalana hitrandraka harena-kibon'ny tany, fahazon-dalana tsy ara-dalàna mahery ny arivo no nivoaka ary mbola ilay lalàna tsy nohavozina no ampiasaina. Tsy ekena intsony ny fanaovana tantely afa-drakotra ny harem-pirenena eto amintsika. Raha ny loharanom-baovao azo, olona 4 akaiky ny filohara Jaonary Mampianina no mandidy sy manapaka ary maka ny vola rehetra amin'ireo harena-kibon'ny tany eto amintsika ireo. Hatreto anefa tsy misy fandraisana andraikitra ataon'ny mpitondra anisaziana ireo olona ireo. Izany no mahatonga ny mpanara-baovao ilaza fa miray petsapetsa amin'izy ireo ny filoha ka mahatonga azy angina hatramin'izao ary misisika hatrany amin'ny fandaninany lalàna araka izay mampety azy. Fandraisana ihany koa ny valiten'ny filoham-pirenena sy ireo tompona andraikitra maro eto amintsika manoloana ny fitakiana fampitsarana ny fitrandrana volamena ny somanomanina amin'izao fotoana izao. Efa nisy ny taratasy misokatra nomena ny mpitondra manoloan'izany tsy ny tontolo iainana ihany na ny alan-tapy ihany koa no ripaka noho fitrandrahana io. Alainy sinoa avokoa araka izany araka izay taratasy ampelantanan'izy ireo arena rehetra ao ambanin'ny tany fanadihadiana. Taratasy misokatra io no nalefan'ireo mponina ny somamanina sy arivony mamy faharoa
ary ny fiarahamonim-pirenena any amin'ny filohan'ny repoblika sy ireo ministera samihafa afaka mijery akaiky ny zava-misy marina iainan'izy ireo amin'izao fotoana izao. Ajaro ny fitrandrahana, io no votoatiny ny fangatahana. Dia miandry zany zay ny valo izay heverinay fa mba tokony ahafa-po ka manome valiny ny etaetan'ny mponina ao faritra Somamanina. Misy koa ireo commune anankiroa izay mpifanolo-body rindrina amin'ny commune Somamanina. Zay heverinay fa tsy ely dia mety hipakatrano koa zany ny fanombohana asa satria efa nahazo permis zany ny orinasa efa miasa ao Somamanina io raha ohatra eo amin'ny commune Rivomamy 2 dia ny anankiray tsy fantatra hoe iza nahazo permis moa zany orinasa hiasa ao amin'ny commune Morafena. Mangataka izay nalefanay amin'ny filohan'ny repoblika izy ity, mangataka izay zany ny ampiantona aloha mandrapifisiny mazava sy ny mety ho anafoanana tanteraka mihitsy ny an'ireo permis fa azo-ndalana fahandro zareo mitrandraka ireo zany. Tadiavin'ny fanjakana Obodona ny tombotsoa azo amin'ny fitrandrana arenan-kibon'ny tany rehetra eto amintsika. Atao ambanin-javatra vokatra izany ny mpanajary ny tany sy ny vahoaka malagasy. Tsy voaja ihany koa ny zoma olona. Mazava ny hevitry ny fiangonana sy ny fiarahamonim-pirenena manoloana izany. Tokony hisy ny mangarahara amin'ny fitrandrahana ary tokony hisy fiantraikany amin'ny vahoaka ihany koa izany. Ankoatr'izay, isika ny tokony hametraka ny lalàna eto amintsika fa tsy ny vahiny. Isika ny tokony hametraka ny lalàna mifeny arenan-kibon'ny tantsika fa tsy ny investisseur na ny mpanambola no mametraka izay fa zareo tokony se conformer amin'ny lalànantsika dia manentana zany ho antsika solombavam-bahoaka, ho antsika tompon'andraikitra sy voakasika an'izay mba tena andinika tsara ny code minier io alohan'ny amoahana anazy satria efa atao efa nisy ezaka ihany nataon'ny société civile fa dia manantena zany antsika tompon'andraikitra mpamola mpandany lalàna mba hijery tsara alohan'ny andanina ny lalàna fa ressources non renouvelables ireo dia ho aiza ny taranaka antsika any afara. Volamena, volafotsy, fer, plomb, zinc, beryllium sy ny maro hafa izay misy ao ambanin'ny tany hotrandrahan'ireo sinoa avokoa ireo mandritra ny 70 taona azo avaozina. Izany hoe ny arena rehetra misy any ambanin'ny tany. Tsy vitan'izany, ho ripaka ihany koa ny alatapy eo ambonin'ny tany. Ny alatapy izay isan'ny mampiavaka antsika eto Madagasikara ary mamelona fianakaviana maro. Araka ny didim-pitondram-paritra laharana 490 ny taona 2020 anefa, voarara ny fandorana, ny fambolena rehetra afa-tsy ny azo tapy, ny karazam-panorenana rehetra toy ny trano, fasana sy ny maro hafa, ny fanangonana zezika tapy, ny asa rehetra tsy voafaritra ao amin'ny drafim-panajarena ny alatapy. Taorin'io, entitra ny fanaraha-maso nataon'ny ben'ny tanàna sy ny VOI na ny vondron'olona ifotony ary efa nisy ny doboka-ponja sy nandola-mandy noho ny fanapahana tapy iray. Taty aoriana nefa, ny volana Martsa 2020 nanome lalana ty orinasa sinoa ity ny mpitondra sy ny DREF fahitasy ary no mafisina amin'ny fanomezan-dalana io fa azon'ireo mpitrandraka ataony manala ireo alatapy amin'ny faritra hotrandrahana. Fanontaniana mipetraka manoloana izany ny hoe azo atao ve ny mamotika ireo faritra arovana rehetra eto amintsika raha misy ny fitrandrahana tahaka izao raha tsy ilaza afa-tsy ny any Andasibe, Ankarafantsika sy ny maro hafa. Raha ny zava-misy anefa ao ambanin'ireo faritra arovana eto amintsika no misy ny arena kibon'ny tany. Lafim-baovao hafa kosa indray tsy manana finiavana ampandroso mampahatra vahoaka izay no amehezan'ny mpandinika fiarahamonina sy mpanao gazety ny tsy fandraisana andraikitry ny mpitondra fanjakana manoloana ny fitotonga ny fari-piainan'ny malagasy amin'izao fotoana izao. Raha ny fanadihadiana nataon'ny Cool TV sy ny agence Capsule, efatra amby 700 ny olona nanaovana fanadihadiana no naneo fa tsy nisy fiatsarana ny fiainana tato anatin'ny roataona. Fanadihadiana. Tsy mitsahatra ny mitotongana ny fari-piainana sy fahefam-mividy ny malagasy. Nisongadina izany tato anatin'ny roa taona raha ny fanadihadiana ny arahan'ny Cool TV FM sy ny agence Capsule ny 2020 hatramin'ny 3 Jona lasa teo. Efatra amby 700 ny olona miisa 127 nanaovana fanadihadiana no tsy nahatsikaritra fiovana miabo teo amin'ny fiainany manokana tato anatin'ny roa taona. Fanontaniana napetraka tamin'izy ireo ny hoe nisy fiovana ve ny fiainanao nandritra ny roa taona izay. 27% no nilaza fa ny teo ihany ny teo. 27% n'ireo olona 127 nanaovana fanadihadiana ireo kosa nilaza fa vao maika ny totongana ny fari-piainana tato anatin'ny roa taona. 900 monja no nahatsikaritra fa nisy fiovana miabo izany hoe nihatsara ny fiainany.
ho an'ny mpanjinika fiarahamonina ny mpitondra sy ny mpiaradia amin'ny vitsy anisa izay manao tantely hava-drakotra ny harem-pirenena sy ny volam-bahoaka ihany no mahazo tombontsoa amin'izao fotoan'izao ka tsy mahalala ny fahorian'ny sarababem-bahoaka izay efa mifekibo manoloana ny fidangan'ny vidim-piainana. Taloha nge le ataontsika le mahitahita na le faly ane toto folo isan-jatony na mahery azao zany efa mivitsy koa na le olona mahita fifaliana amin'izao fiainana zao. Voalohany indrindra renivohitra eto renivohitra Madagasikara eto hita mihitsy hoe mihazakazaka raha tosika sarotra be eto mihazakazaka foana mavesatra be le fiainana eto raha izay dia faharoa koa hita amin'ny voamaso ary tsy afenina mihitsy le hoe le vidim-piainana tsy voafolaky le manam-pahefana mihitsy le vidim-piainana tsisy vidiny intsony le volanao hoe vola ariary na mpangataka range zao menao 10 tsy mandray tsony gaga be tsy mandray 10 tsony izy fa ino ny azony 10 iny. Ho an'ny mpanao gazety izay mpisehatra amin'ny fampitana vaovao sy ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina tsy zava-baovao ny fahantrana saingy vao maika ny amafo zany amin'izao fotoan'izao. Tsika efa nahatra foana hatramin'izay saingy ny olana ty fitondrany ty vao maina mpahatra atsika satria zao iara-malala fa hiakatra amin'ny frais hiakatra ihany koa ny vidin-jiro ny etsakilany ny tany malagasy mena olona zany rehetrarehetra zany dia hita hoe tena mampahatra ty fitondram-panjakana ty. Raha ny zava-misy mandiso ny fijerin'ny mpitondra izay tsy mahita ny fahatrana sy fahasahiranana mianjady amin'ny vahoaka entiny ny valin'ity fanadiadiana izay niarahany Cool TV FM sy ny agence capsule ity. Raha ny hevitry ny olom-pirenena amin'ny ankapobeny ny tsy fananany ny mpitondra finiavana ara-politika no tsy mampandroso ny vahoaka entiny. Raha tsy hevina olom-pirenena sy firaisamonim-pirenena maro no naray feo fa tsy misy fiantraikany tamin'ny fiainam-bahoaka izay latsaka anaty fahantrana tanteraka ny tatitry ny asa vitan'ity gouvernemanta ity tato anatin'ny 100 andro na ny tatitry ny RRI farany teo. Setry ny sosialy izay hatrany sarotra ny fitadiavana arina fandrehitra eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoan'izao. Nahitana fiakarana 3,000 hatramin'ny 7,000 ariary ny raiky tapo tato anatin'ny iray volana. Ny toetry ny andro ny viditsolika ny lalana ratsy antony mampiakabidiny arina fandrehitra eto amintsika fanadiadiany onona saina. Raha 5,000 ny fividianana ny raiky tapo ny volana jona lasa teo, tafiakatra hatramin'ny 2,000 zany ankehitriny. Ny fiavian'ny orana miteraka tsy fahamenany arina sy ny fiakaran'ny viditsolika no antony raha nambaran'ny varotra nanontanianay. Niakatra mihitsy vidina saribao tato ato zany taloha izy 5,000 nefa zao lasa 2,000. Niakatra be koa ny gasoil dia zay no tonga le fiakara. Tokantrano mpanao hotely tsy misy tsy mikaikaika amin'ny vidiny arina fandrehitra. Tsy ireo mpividy amin'ny gony irery no mahatsapa ny alafosan'ny arina. Velotaraina ihany koa ireo mpividy atsinjarany tafiakatra hatramin'ny 100 isan-jato ny fiakaram-bidy raha oharina tamin'ny vidiny 3 volana lasa zay. Mampitombo maskarena ho an'ireo mpanao hotely ihany koa ny vidiny arina. Tena miakatra be mihitsy zao ny vidina charbon satria raha teo aloha teo zao 1,500 francs mavita sakafo maraina sy hariva zao lasa 5,000. Roa andro charbon laninay dia 75,000 tambola tsy fiakarana dia noho ny grève ny charbon dia lasa roa andro zay lasa 125,000 zao laninay amin'izao. Fa isan'ny taona ny famboleka-kazo ataon'ireo departementa ministerialy sy fikambanana maro isan-karazany eto amintsika. Raha ny hita, mifanohitra amin'izay ny zava-mitranga, mihena ny velaran-tany misy hazo, fambolena-kazo tokoa ve no atao sa fitsangatsanganana sy fisehosehoana. Manao ahoana ny fanaraha-maso azy ireny? Raha ny fanadihadiana natao, sarotra ny iverenan'ny vidiny arina ho toy ny teo aloha. Ny ala miaringana, ny malagasy ny mikaroka azy. Ankehitriny ny arina anamasahana azy ihany koa lafo. Ary ny izay fampiasan'ny sarababem-bahoaka eto Madagasikara. Fantaniana iandrasam-baliny amin'ny fanjakana malagasy ny hoe manao politika mazava mahakasika ny fitantanana ny ala sy ho fiarovana ny tontolo iainana ve ny fanjakana malagasy. Aiza ho aiza ny fampiarana ny fanaraha-maso mahakasika izany. Samy mijanona ho kabary ambony latabatra ihany. Inona no atao tsy hiverenan'ny krizy ny arina toy izao intsony. Fa ankoatra ny fiakaran'ny vidin-jiro lafo ihany koa ny fampidirana herinaratra ao an-tokantrano eto Madagasikara. Miova arakaraky ny halaviran'ny andrin-jiro sy ny trano io sarany io. Amin'izao fotoan'izao mbola misy ny tokantrano mandany hatrany amin'ny 4,000 ariary isam-bolana amin'ny fividianana labozia. Fanadihadiany Narindra Randriamanana.
ho an'ny mponina mipetraka eto andrenivohitra mandidina ny 500 ariary isan-kerinandro ny fandaniana amin'ny labozia ho an'ny tokantrano tsy mbola misy herinaratra na ny fampidirana na ny sandany jiro sy rano samy mialafa ankehitriny mandidina ny 1 tapitrisa ariary raha kely indrindra ny sandany fampidirana jiro ho an'ny tokantrano iray miovaova araka ny alavitry ny andron-jiro isaran'io ho an'ny fianakaviana iray tsy maintsy mampiasa jiro isan'andro mampiena ny fitaovana ampiasaina no sisa tao manoloana ny fiakarany vidim-piainana ny ilainay amin'ilay jiro zany amin'ilay fianaran-janako dia ny ao anatin'ny piraitam-po amin'ny fianakavianan'ilay vadiko dimy trano zany zay ny ao anatin'ilay trano dia 1,5 million fiavy nalohana tao anatin'ilay fampidirana compteur. Ty quartier misy anay ty aloha somary ambany foana hatramin'izay fa zao izy zany vao tena hita hoe ratsy ilay qualité an'ilay jiro e sady betsaka ny appareil tsy zakan'ilay izy frigidaire zao tsy zakany rice cooker fatana courant tsy zakany courant ety amin'ny quartier anay aty aloha e tena lasa sakana satria ny karama tsy miakatra ny sakafo mialafo ny vidim-piainana miakatra nefa ny ianao tsy maintsy mila an'ilay jiro dia lasa hena mihitsy zany ny filana andavanandro lasa ilaina hena mihitsy ny besoin madinidinika azy azo pas de faire tsy afa-miala amin'ny fandoavana ny vidin-jiro isam-bolana amin'ny mpanjifo na nisy aza ny fiakarana nanomboka ny volana jona lasa teo mampitaraina ny mpanjifa hatrany ny fisian'ny fatapahan-jiro lava reny ankoatra ny fiakarany sandany zany hoe ny fiatrehana azy manokana aloha tsy misy e fa tsy maintsy miatrika satria ilay izy ilain'ny ankizy ilain'ny atao tokantrano dia ny ampiasainay amin'ilay izy eo télé radio fotsiny tsy dia mampiasa zavatra be zany rehefa tena mampiferotraina satria tsy mampiasa zavatra raha lafo be ve mbola maika ampiana zavatra hafa fa tsy maintsy hatrehana satria zavatra ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Ho an'ireo mpanjifa ao anatin'ny sokajy basse tension tsy misy ny fisondrotana ho an'ny première tranche 800 kosa ny fisondrotana ho an'ny mpanjifa hafa antsoina hoe abonné non résidentiel mahatratra 500 ny fisondrotana ho an'ny orinasa mampiasa moyenne tension sy haute tension ary 20 ny fisondrotana ho an'ireo mpanjifa hafa tsy orinasa saingy mampiasa ny moyenne tension. Setry ny fampianarana kosa indray ratsy ny voka-panadinana CEPE tamin'ity taona ity raha mitamin'ny tamin'ny taon-dasa ny enatra any amin'ny 20% zany raha ny fanadihadiana natao ankoatra ny hoe ny sarotra ny sady tsy toy ny mahazatra ihany koa ny laza adina dia tsy ampy ny fanomanana sy ny fampiofanana ireo mpampianatra hoy ny teo anivon'ny anefa sy tonga teny anivon'ny ministera tompony andraikitra ihany koa araka ny mahazatra ny laza adina izay natolotra ireo mpampianatra fanadihadiana mioramanitra. Manodidina ny 750 isanjato ny tahapahafahana CEPE tamin'ity taon'ity ho an'ny Cisco Antananarivo renivohitra manokana. Androany maraina tonga ireo ray aman-dreny sy ny zanany hijery ny voka-panadinana. Hita soritra teny amin'ny rehetra ny hafaliana sy ny alahelo vokatry ny fahitana ny voka-panadinana ho an'ny mpianatra sendranay feno ny hafaliana noho ny fahafahana fanadinana. Ho an'ny tao amin'ny ivotoeram-pianadinana CEG Atambarinandriana manokana 770 ny tahapahafahana CEPE tamin'ity taona ity raha 770 zany tamin'ny taon-dasa. Na ireo ray aman-dreny na ireo mpampianatra dia samy nahita avokoa fa ny asarotra tsy toy ny isan-taona ny laza adina nandritra ny fanadinana. Misy maro latsaka kely le voka-panadinana mihitsy somary ambanimbany kely tamin'ity mihoatra tamin'ny fotoana ny fanjakana mihitsy nefa miteny hoe somary asarotana kely zany natao asarotana arak'izay azo atao zany le fanadinana e. Tahapahafahana amin'ny 6e indray dia miankina amin'ny toerana azo andraisana azy satria tsy ny ankizy rehetra afaka CEPE dia afaka 6e fa izay azonay raisina ihany zany mihoatra amin'ny isan'ny toerana izay malalaka atao aminay. Olana tany amin'ny fanomanana kosa ny antony nampitotongana ny voka-panadinana araka ny fanazavana avy amin'ny sindika eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Tsy ampy ny fanomanana sy ny fanofanana ireo mpampianatra ary tsy tonga teny anivon'ny ministera tompony andraikitra araka ny mahazatra ny laza adina natolotry ny mpampianatra. Noho ny zavatra hoe ataoko mialatsiny amin'ilay fitenenana hoe kototo natany fitondrana amin'ny fanaovana ny programma maimaika
indrindra fa le resaka PPO izany programme mpampianarana zany tokony vao nanomboka ny tom-pianarana tokony efa napetraka fa tamin'ity efa akaiky mifanadinina 2 volana tsy avy ny fanadinina dia fa io vao nampiarina an'le PPO. Ezaka maro ny mbola miandry ny fitondrana sy ny ministera tompon'andraikitra mba tsy hisy fiantraikany ratsy amin'ny vokam-panadinana ny fandaharam-pianarana sy ny fikarakarana ny laza adina. Tokony hisy arak'izany fikonandoha miaraka amin'ireo mpanabe mialohan'ny fanadinana sy ny taom-pianarana. Tsy izany anefa no nitranka fa ireo teknisiana teo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ihany ankehitriny no nandrafitra ny laza adina. Tsy nandray anjara kosa ireo mpanabe eny fotona. Mbola seritry ny fanabeazana izay hatrany dia nizotra mpilaminana amin'ny ankapobeny ny andro voalohany tamin'ny fanadinana BEP na ny brevet d'études professionnelles androany. Ny taranja malagasy sy teknôlôjia no nikatroan'ireo mpiadana nandritra ity tontolo andro ity. Teny amin'ny ivon-toeram-panadinana LTP Alarby mandidina ny 530 ireo mpiadana ary mandidina ny 30 no tsy tonga niatrika izay fanadinana izay. Miramanitra hatrany. BEP fanadinana atrehana mialohan'ny baccalauréat ho an'ny sokajy teknika. Maro tamin'ireo mpiadana no efa nanomana fiatrehana fanadinana androany. Efa samy vonona avokoa ny mpiadana hita teny an-toerana. Mbola misy ihany koa ny manao famerenana mialohan'ny idirana amin'ny taranja hafa. Ny taranja teoria, teknôlôjia, matematika ary fizika no ahitana fahasarotana ho an'ny ankamaroan'ny mpiadana. Sarotsarotra ihany aloha miezaky teknôlôjia dia teoria malagasy nandreka dia tsara. Io ihany fa tsy dia manomana be satria efa zavatra natao tany am-pianarana teknô zao tsara satria lesona dia mekanika. Efa tsara homana satria efa nainga tany amin'ny tamin'ny voaniditra mihitsy dia efa hiomana hoe hanao le BEP dia efa nanao révision tsara. Le BEP efa lesona tamin'ny niveau 2 tamin'ny 2e année le izy ny tokony natao nefa 3e année nefa nilesona tamin'ny 3e année tsy dia mifampiangana loatra amin'ny 2e année dia izay mahasarotra azy. Théorie maty fizika koa somary mafimafy kely ihany koa. Fanomanana aloha tsy dia tena hoe nanomana fa mba manomanomana fotsiny. Ohatra hoe ny teknô atelier moa efa vita, design koa efa vita, teknô sy ny spécialité hafa sisa natao. Fanadinam-panjakana mitovy lenta amin'ny fanadinam-panjakana rehetra ihany ny BEP araka ny fanazavan'ny tompon'andraikitra iray teny amin'ny ivon-toeram-panadinana. Hita ho vitsy kosa ny mpiadana zazavavy ho an'ny sokajy industriel. Examen aloha izy zany examen mpanjakana izay mitovy lenta amin'ny baka ihany koa dia izay mahafanadina examen amin'ny teknika moa zany izy ny tena marina. Matetika ny filiera ny atao aminay tsina industriel dia tsy dia vitsivitsy ny vehivavy ny tena misafidy ny industriel ny secteur industriel zany. Nanomboka androany maraina ary haritra efatrandro ny fanadinana BEP. Miankina betsaka amin'ny fanapa-kevitry ny minisitra tompon'andraikitra kosa ny hamoahana ny vokam-panadinana. Herinandro vitsy aorian'ny fanadinana BEP no hikatroka ny fanadinana baccalauréat ireto mpiadana ireto. Fanamoaka fanambarana teo anivon'ny CSS fa tsy tompon'andraikitra amin'ny vokatra azo mandritra ny atrikasa mikasika ny LMD izay atao any Barikadiny Thomas na manomboka androany ary hatramin'ny 17 Jolay ho avy izao. Anton'izany tsy famelana ireo mpikambana handray anjara amin'ny alalan'ny syndicat. Nilaza ihany koa ny CSS fa tsy isany namolavola io atrikasa io manao siny izany fanambarana izany ny birao eo anivon'ny CSS. Noho ny antony samihafa ihany koa dia tsy mena ao anatin'ny fahalalahana maneho hevitra tena izy ny asa fanaovan-gazety eto amintsika amin'izao fotoana izao izay arofalina ho an'ny fitondrana sady fanabeazana ny olom-pirenena ihany koa. Tanjon'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Kolo TV ny aneho ny zava-misy marina eto amin'ny firenena mba tsy hahatonga ny vahoaka ho tompo-trano mihono manoloana ny fitantanana ny raharaham-pirenena.
sy ampafantarana ihany koa ny tompon'andraikitra rehetra isanambaratongany izay voakasika ny amin'ny zava-misy iainany vahoaka eny fotony. Izay no niangany mahaliana na imimaravalina natoto izany ny tetika asa fampalalam-baovao fohy izay nahitana ireo dingana rehetra arahana manomboka ny amin'ny fanangonana ny torohay fikarohana hatramin'ny fanatotosana sy fanolorana ka nahazoany ny mention très bien tamin'ny tetika asa izay azona mari-pahaizana licence en communication et multimédia isa 12 faingo 5 amin'ny 20 izay no isazo ny fanazavana entiny mimaravala. Mahakasika an'ilay projet tao anatiny tsisy hoe hafa fa ny zavatra niainako nandritra ny stageko tao amin'ny Cool TV ihany no natao tao anatiny. Izany hoe nianatra amin'ny présente dia ny reportage natao tao ihany nampidirina tao anatin'ilay projet. Eto izany dia te hisaotra manokana ny Cool TV izany hoe miainga avy any amin'ny PDG Monsieur Azo Andriananarivelo, misaotra ny DG misaotra ihany koa Madame la coordinatrice générale dia hisaorana ihany koa ny ekipa rehetrarehetra tao amin'ny rédaction tamin'ny fandraisana sy fanampiana tamin'ny fanatotosana n'iny mémoire iny. Izay ihany koa no iampitanany amin'ny maresaka avy any ivelany. Miloko maitso sy mena ny Tour Eiffel entina manome voninahitra ireo mpandresy ny toy ny mandramaraina ny fety tany Lisbonne. Voalohany teo amin'ny tantarany Seleção no tompon-dakan'i Europa eny ambin'ny 24 lavo ny Portugal tamin'ny isa iray no ohatra ny ekipa frantsay. Fanadihadiana eo amin'ny sariny France 24. Naoraka amin'ny fandresena tany Lisbonne, voalohany teo amin'ny tantarany Seleção, tompon-daka ny Europa i Portugal. Nandresy tany amin'ny tanin'ny Frantsay, maro amin'ireo mpanohana no tsy mbola mino hatreto. Raha ny fanazavan'izy ireo nambanin'ny ekipa Frantsay ny ekipa Portugal. Ny lalao ny ekipa Frantsay hoy kosa ny sasany ary tena lalao tamin'ny fony, saingy mbola i Portugal aloha no matanjaka hatreto. Mipetraka eo amin'ny tantarany Portugal ny andron'ny 10 Jolay, lavon'izy ireo ray sy aotra ny ekipa ny manga, fety mahotrikotroka no nanamaranan'izy ireo mifandresena. Raha ny zava-misy tsy nahasakana amin'ny fandresen'ny Portugal ny fiatoan'ny Cristiano Ronaldo tany amin'ny 20 minitra mahery. Tany Lisbonne mendrika valifaty ny fandresena iny. Ny taona 2014 raraka tamin'ny famaranana ihany koa ny Portugal, aotra ny ray rehefa ny fanandrina tamin'ny Grèce. Mialohan'ny sarana amin'izao alizao toko lasy toko fahavitendeo fitsinina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity. Raha mpitsinoana tanteraka dibe milamina miainga eo koron-drano ny mpanao gazety dibe izay andevenana ny fahalalahana amin'ny teny sy fahalalahana maneho hevitra. Ho lasan'ny vahiny ihany koa ny tanitsika eto Madagasikara raha toka amin'ny toy ny fanomezana lalana tsokosoko ny fahafahana mitrandraka raha nambaran'ny fiarahamonim-pirenena sy ny komity mpamolavola ny code minier. Raha ny fanadihadiana natao ihany koa dia 4.900 ny olona izay nanaovan'ny Cool TV FM sy ny agence capsule fanadihadiana no naneho hevitra fa tsy misy fiatsarana ny fiainana. Tato anatin'ny roa taona eo ihany koa ny tsy fandraisana andraikitry ny mpitondra manoloana ny fampiakarana izay fari-piainan'ny malagasy izay. Ratsy kosa ny voka-paradinana CEPE tamin'ity taona ity mitahany tamin'ny taon-dasa nizotra mpilaminana kosa amin'ny ankapobeny ny andro voalohany nanatanterahana ny BEP na ny brevet d'études professionnelles. Izay ihany koa toko lasy toko avy no entina manakatona tanteraka ny pejin'ny fampalalam-baovao androany ankasitrana fena ianao izay nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko. Narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny magasin Saint-Georges Vista Tsara Lalana. Magasin Saint-Georges Vista Tsara Lalana, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soca-vitres, très sincèrement. Ny fampalalam-baovao niarahanao tamin'ny soca-vitres. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur.